Ny taremarika aloha hatreto tsy ny vafiry fantatra kosa fa misy roa mbola karoina amin'izao fotoana izao 420 no avitra somatsara raky 20 kosa no namoiny ainy fa rendrean'ny sambo tany amin'ny 1 kilometatra miala nosy mahafaly moa raha nitatitra avy amin'ny APMF ny tolakandro teo no nahatonga izany ao anatin'ny fanadihadina tanteraka ny tompona andraikitra 770 izy ireo ny saika iondrana antsokosoko ho an'ny Mayotte. Inona no antony mahatonga ny malagasy miala eto Madagasikara mandeha manao izay ahatongavana antsokosoko any amin'ny nosy manodidina antsika. Français araka tomanga Gina Rajaonarso hitondra ny valiny izany fanontaniana izany. Teo anelanelany Nosy district Anambanja sy Akazomborona district Ambilobe no nahitana ireo mpanjono ny razana sasany ka nampandrenesan'izy ireo avy hatrany ny tafika an-dranomasina tany amin'ny 1 kilometatra miala ny Nosy no nampiakarana ireo razana ampolony saika iondrana any Mayotte izy ireo no izao tradoza izao. Amin'ireo raika amin'ny 20 namony ainy vehivavy no maro amin'izy ireo ary zazany roa izay 4 taona sy 2 taona. Ny iray tamin'izy ireo nampanarahina olona hamonjy ny reniny efa ny Mayotte ka nitatry ny mpanao gazety avy any Nosy. Tsy mbola fantatra hoe iza no nitondra ity sambo ity, sambo tahaka ny ahoana no nitondrana azy ireo. Hatreto tsy mbola hita popoka ihany koa ity fitaovam-pitaterana ity. Mbola mandeha avokoa ny fanadihadiana manodidina izany ary heverina fa ahafahana mahafantatra ny marina ny fakanam-bavany ireo mpandeha avitra tao anatin'ity sambo nandeha antsokosoko ity. Misy kosa no efa nitsoka raha nitatitra. Antony voalohany mamitsoka ireo olona eto Madagasikara ny antony ala toe-karena hoy ny teo anivony APMF fa eo ihany koa ny tambazotra miezaka mandresy lahatra azy ireo izay mila arahiny mpitandro filaminana maso akaiky raha ny faneho-kevitra. Tamin'ity loza an-dranomasina iray ity kosa tsy nisy APMF ao Ambilobe ka tsy nahitana ny fiangan'ny sambo. Amin'ny ankabehany ny fisorohana no tena iasan'ny APMF fa ny fanazavany tale jeneraly ka izay no ho amafisina ankehitriny. Ny voalohany indrindra zany tsy maintsy hidina ifotony hijery an'ireny le karazana sambo sy anina ty ambany ravikazo ty dia manao verification zany hoe anizy ry. Raha tsisy taratasy zany le izy dia na le olona miregulariser na le vedety sy ny tariny zany tonga dia saisie. Zay aloha zany dans un premier temps zany ny zavatra ho atao. Ny faharoa zany dia ny régularisation administrative an'ireny le sambo aty mandehandeha aty ambadibadika aty reny. Ny fahatelo ny recyclage sy ny fampianarana indray famerenana ny formation andreo le skipper zany sy ny armateur tompo-tsambo zava ho azy ny mifanaraka amin'izay moa zany dia misy le atao hoe fizarana an'ireny le kit de sécurité sahala hoe gilet de sauvetage. Niazakazaka tany antoana moa ny Premier ministre lehibe ny gouvernemanta androany niaraka tamin'ny mpikambana amin'ny gouvernemanta sy ny APMF. Ny Premier ministre lehibe ny gouvernemanta tany antoerana araka ny nambarany Français araka tomanga teo nanao hevitra izy tamin'izany ary nilaza fa isy ny fipetra raisina sy ny fanadihadiana tsy maintsy atao raha tsika tahaka izao ny fanazavana ny Premier ministre Tsay Christian. Ny fanapahan-kevitra andrarana teto dia maromaro. Anisan'izany ny fisorohana aloha tsy maintsy ataontsika ny fanentanana ny vahoaka rehetrarehetra mba tsy andraikitra vahoaka ny reny tolotra izay tsy atrika kely ampitondrana olona makany velany reny antsokosoko reny satria hitantsika fa tena mitondra loza zany ho antsika iray. Faharoa anatin'izany koa mila apetraka ny rafitra rehetrarehetra mba ahafahana mahazo ny renseignement tena azo lazaina hoe fa tena izy mahakasika amin'ireo zavatra ireo satria raha tsy manana zay tsika ary tsy manana zay fisorohana zay tsika tsy ahafahantsika ihany koa mianticiper zavatra ohatran'izao eo sahirana atsika. Ny zavatra fahatelo dia tsy maintsy amafisitsika ny enquête. Ny enquête efa misoritra amin'ny vatinazao mba fantarina hoe iza ny tambazotra misy mandefa tsokosoko ro olona ro.
fa manoloana indrindra ny atao hoe fifindra-monina tahaka ireny ny faty miapatrapatra vokatra zany tahaka ireny mametra-panontaniana hatramin'ny androany maharaina ny mpanao gazety nandritra ny fivoriana hatramin'ny androany maharaina ady hevitra teo aminay samy mpanao gazety tato am-piasana no hoe tsika ve zany efa mety hitovitovy amin'ny Libye na ny any Afghanistan amin'ity fifindra-monina ity rehefa kelikely ny zava-mitrangany amin'ny ranomasimbe Méditerranée sy ny sisa fa tena napiorokoditra nahitan'ireo razana izay natelin'ny ranomasina izany misy krizy lalina mila vahana eto hoy ny mpanao politika sy ny mpandinika fiarahamonina 7 ny isan'ny teratany malagasy nahazo mbavao fa nitsopinena nanakany ivelany tao anatin'ny iray volana monja fanadihadiana nataony Jaselanjara feno sy rova Randriamiaingison. Nahoana ny malagasy no mandositra miala ny taniny niazakazaka ny fahazoam-baovao momba ity fiondranana tsokosoko ity tatoato tao anatin'ny ray volana monja teratany malagasy misy 7 no tratra ny ondrana tsokosoko nankany amin'ny ronosy manodidina ankoatra ireo 7 tradoza tamin'ny farany herinandro teo vao tamin'ny tapaky ny volana febroary no nisy teratany malagasy 210 tratra ny ondrana tsokosoko tany Komoro. Tsy hita ny mpiambina ny sisy tany malagasy izy ireo nivoaka teto fa tonga tany vao hita ny manam-pahefana komorianina ary nalefanody avy hatrany 7 no tratra fa azo antoka fa mety mbola misy hafa tsy tratra ankoatra ireo efa tsy azo iainana ny fahantrana lalina eto amintsika matoa mandositra ny tanyrazany tea norom-ponena na any amin'ny fireneka hafa ny malagasy hoy ny mpanao politika sasany tafahitsika ao anatin'ny fahasaranana lalina zany hoe ao anatin'ny extrême pauvreté ny malagasy ka mitady fomba ivoana ao anatin'ny zanfantrano zany ny zava-misy anefa dia ny mpitondra manao manao be marenina vaolana rehetra izay atolotra azy ary indrindra ihany koa amina fisokafana amina fomba fitantanana na fomba fitondrana eto amin'ny firenena fa mbola mieritreritra izy fa mbola mavita sy mamano zao problème miainga eto amin'ny firenena zao. Nanamafy izay ihany koa ny mpandinika fiarahamonina misy anjarany raikitra tsy vitan'ny fanjakana misy olana goavana mila vahany eto hoy ny fanehoan-kevitra ity mpandinika fiarahamonina iray ity. Zara tokony atao dia maromaro tokotrany satria miresaka ara-piarahamonina tsika dia voalohany aloha zany dia ny politika mpanjakana momba ny resaka ara-tsosialy ny fiainana ara-tsosialy ny système de protection sociale eto Madagasikara voalohany ve manahoana io système de protection sociale eto Madagasikara io ve misy limitiny ve zany matoa isika tsy afaka ataontsika mamaly sy mama any olana zay sedrainy olo-pirenena manoloana ny resaka olana ara-piarahamonina toy ny olana ara-tsosialy satria akoatra ny zavatra zay mitranga toy ny fitsoaponena dia hitantsika ohatra zao hoe ny tsy fanjari-tsakafo misy any atsimo avoaingana be teo ohatra hoe resaka raharaha ikongo akoatra izay misy ihany koa ireo olona mamony tena maromaro zay atranga zay ohatran'ny somary efa lasa mivelabelatra tatoato hoe inona ny antony tonga n'ilay famonotena mety nohon'ny ataontsika hoe sy ampiarina zay tsy milamina ve na hoe fiainam-piarahamonina zay tsy milamina midika zany fa hoe ilay système de protection sociale apetraka eto Madagasikara zany misy ataontsika hoe tsy fahombiazana na hoe misy défaillance ihany ka mila jerena io. Tany miady na hoentin'ny mpitondra manao didi-jadona na mitondra faisana amin'ny asa fampiororona na miaina anaty fahantrana lalina na mampiasa olona miendrika fanandevozana ireo amin'ny ankapobeny no ahitana tranga fitsoaham-ponenana tahaka izao misy eto amintsika izao. Ny aty Afrika izao malaza i Libye firenena isan'ny be mpitsomponenana indrindra miazo any Eropa tany Afghanistan ihany koa tany amin'ry zareo aziatika tany nalaza ho isan'ny firenena be mpitsomponenana indrindra ihany koa taoriny ny fiverenana ny Taliban teo amin'ny fitondrana mety apetraky ny fianakaviam-be iraisam-pirenena hitovy klasy amin'ny Libye sy Afghanistan ve i Madagasikara ny farany raha mitohitohy izao tranga fifindra-monina tsokosoko zao.